fanjanahantany tagny taloha tagny hono nisy ny antsoina hoe fanjanahantany tsy vatatenako mbany atrika ary koa tsy masokomboana hita fa tantara iray izay tsy azo ifanadinoana eto amin'ny tany sy ny firenena tamin'izay ny tandrazantsika dia lasa mbahiny ny malagasy rehetra samby nangiry firy na ino kidona na ino kihatra ny malagasy sisy nagnekitsoaka hita fa tegna nafy ny disadisa ny malagasy nato kosa efa tsy voatanisa ny refidrefitra ny basy ny tafondro ny malagasy rehetra samby nangorohoro ramandrika no niseho ny petrapetraka ny maty ny gasy ny vonoigna amin'ny vavambasy tsy valagna retigny be nataon-Jagnahary izany mba ndihitahagna l'hôpitaly ny vehivavy kosa efa tsy navita ny taly ny tebitebisegny ny mbola velogno na ho antoandro na ho aligny ny namagna maty kosa efa nahery ny agnaliny naharitra fotoagna lava zany nandritra ny tagno maromaro ny gasy sy ny vazaha dia ny famahavalo tafiriagna moa lay vanim-potoagna le sisy ao 1896 ny vahoaka malagasy dia very sezy izany tsy naharegny fa mbola hagontany tegna loza marigny ny fanjanahantany zay aby ny raha niseho tamin'ny razambeny gasy taloha teto Madagasikara kitsika ato avy afara samby tsy agnadigno lay tantara eto antany fonena zanak'olombelona any an-danitra kosa no misy ny Andriamanitra tato afara tonga lay fotoana zay tena manitra année 1960 ny malagasy rehetra dia nisanty ry tandrazany malalao ry Madagasikara soa irinay mba hanompo ananao tam taogno 1970 ambiny ny tolona natao dia nagnambiny le 26 juin date ray nahazo très bien ny fanjanahantany égale la fin izany mpanao tononkalo rabe malaza lapso marengarenga lazany antangeny efa regnitsika ny lazany tsy lehilahy kalaza amin'ny tononkalo fa lehilahy mpihira avadika tsika hirahira ilay tantara asiagna feon-gitara ampiarahigny amin'ny lamoziky misy ke tsika samby tsikitsiky atao rythme segao ilay kadansy amizay ny tsika samy miara midansy allô fanga ni vahoaka malagasy nireberebegna mifavambasy hita fa tegna very place akony natao sestany iala ny tanindrazany akony kely tsy mamindroho natato amin'ny tany misora vahiny manjaka takony natao iangizeny fandoavan-ketra mihoapampo mbola miasa ntery vosogno zay natao agnafagna ny fanjana naro ireo antokony tsangagna ritaky ny fahefagna tagnatin'ny zagny ry VVS sady ava tako ary mena lamba tako any MDRM tako ary zara lay mongo na mongotro fanjanahana teto amin'ny taniny Gasikara tsy nagneky lembenagna ny vahoaka malagasy na ny popoka ny vavambasy atambaro ny hery atsika hiady metabetsila ny mamba ary volatsy matindeano nafiny ady izay natao tamireo mpanjanatany maro ere malagasy maty satria maminy tanindrazana maty hoany tanindrazana velogno hoany firenena ny fahaleovantena tsy azo mora tsy maintsy ny afara miramandrika ifiativagna tsy nitao fitaovagna zegny tsy natao nahakiva vasibomby tafondry ny rovazaha fa makisabohany malagasy tako ny hery tsy hita maso fanafody naboaka ny ravonkazo rano Sangambato natao tamin'izay 29 mars 47 fatsarovagna re razambeny otomandry fitavagna tanindrazana talinjagnahary taindrazana tahiny tompo inazo ny fahefana foagna ny fanjanahana inazo ny fahefana foagna ny fanjanahana
26 yenye ya 1960 malovantena ni Malagasy eto amin'ny tany Madagasikara 26 yenye datirehina hazo tirepien siadigone Gasikara samby amahay mitantara 26 yenye ya 1960 malovantena ni Malagasy eto amin'ny tany Madagasikara 26 yenye datirehina hazo tirepien siadigone Gasikara samby amahay mitantara Saint-Pyrénéen miloko fotsy mena maitso Saint-Pyrénéen miloko fotsy mena maitso Iram-Pyrénéen hitanindrazane malala wo Iram-Pyrénéen hitanindrazane malala wo Arigetany zegny ny RM Republika Malagasy Ih mandravaka zegny zalady afendifindrao DJ Max 100% nouveauté Efanaro ireo mpitondra fandimbi-dimbi nitondra ny Gasikara aminandro ny fahalovan-tegna zao tantareko aminaro niany Dadabe Filibert Tsiragnagna Ziany Tsiragnagna lehibe nitsahany vahoaka Malagasy nialagna mifanjana Agnarana Miss Era Gabriel Ramanatsoa Ziany nitondra ny fahasoavanagna fagnany etra isanda zenagna ketsary tatila Agnarana Miss Era Colonel Richard Ratsimandrava Herignandro rava ny fitondragna ny vinono fahavalo Pyrénéen Agnarana Miss Era Bibiera Tsiraka nahavita iraka lehibe eto amin'ny tany sy firenena Agnarana Miss Era Zafelbera Dokotera sady professeur dokotera mahay mandidikera nalaza nagnaragna Gasikara Agnarana Miss Era Arikrabalmanana Ambonimbanitanana izy ihany lelahy manankariagna niboaka minoro nasatiko namorigny magasin magiro Agnarana Miss Era Perrajanar Makiana fantatra tegna lelahy mahery nitondra ny tany sy firenena Agnarana Miss Era President Yandry nandrianao ny firenena Agnarana Kwaniria enirigny hitondra ny Gasikara Fagnampinangarany Ratsoe izy ihany fitaratra sy modele ambandroso ny firenena